Zay ny taranja baolina kitra ivadika ho an'ny taranja volleyball isika ny afana ny ity taranja ity tamin'ity herinandro ity satria dia nitoderana ny fiadinan'ny tompon-dakampirenena fantatra ary fa dia ny ekipan'ny gendarmerie pirenena indray teo amin'ny Sikazo lehilahy sy ny Stephoto Aviano Tomasina teo amin'ny Sikazo vehivavy no nandromaka izany amboara fiadinan'ny tompon-dakampirenena izany raha teo amin'ny Sikazo lehilahy manokana dia niady dia niady ny fiainana teo amin'ny ekipan'ny gendarmerie pirenena sy ny AS ny ekipan'ny niatrika izany ity lalao famaranana ity. Tamin'ny seta telon'oraino nandresen'ny ekipan'ny gendarmerie pirenena ekipan'ny AS Tiava ka nahavozotra azy tompon-dakan'i Madagasikara azy nandritra ny famaranana ny fiadinan'ny tompon-daka ity teo amin'ny Sikazo lehilahy izany natao ny asabotsy tolakandro teo tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny seta voalohany ihany no azon'ny mpilalaon'ny gendarmerie mora fa ny seta telo ambiny kosa dia ny fanjevona tanteraka. Samy tamin'ny isa 4-4 tokoa mantsy no nibatan'ny roa tontan'ny seta azo nandritra ity lalao ity izay manampirony fa dia niady tanteraka izay famaranana izay. Tombon'ny ekipan'ny GNVB tamin'ity lalao ity na ny fananana heritsaina noentina niatrika ny lalao izay niady hatramin'ny farany. Tsapan'ny mpijery tonga marobe teny Mahamasina tamin'ity famaranana lehilahy ity fa dia verina niakatra indray ny avin'ny teknikan'ny volley malagasy. Ireto ekipa roa ireto izay nampilahatra ireo mpilalao kalaza ao amin'ity taranja ity tamin'ny famaranana ka nampisy jirony tsara ny lalao. Larina fahatelo kosa ny ekipan'ny 3FANS rehefa nanilika ny ekipan'ny VBZD tamin'ny seta telon'ohatra. Ny alohan'izay dia lavy ny ekipan'ny Stephoto tamin'ny seta telon'ohatra ny ekipan'ny VBZD. Marina fa fanimpitony sesy izao nandro mba Andry Rose de Lima sy ny ekipany ity anaram-boninahitra mahatompon-daka ho an'ny Sikazo vehivavy ity. Ho an'ny lalao fiadian-toerana kosa ho an'ny vehivavy izay ihany dia mbola resy ny ekipan'ny MVB indray ny ekipan'ny Ibiaza. Ny GNVB sy ny Stephoto indray izany arak'izany no isolo-tenan'i Madagasikara amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny ranomasimbe indiana ho an'ny ekipa tompon-daka na ny CCCOI izay atao aty Seychelles ny volana novambra izao. Teo anelanelan'ireo lalao famaranana ireo dia nisy ny fanolorana ny mari-boninahitra Chevalier de l'Ordre de Mérite Sportif ho an'ireo olona telo ambin'ny folo izay nahavita be teo amin'ity taranja volleyball ity.